Joyeuse Pentecôte. Joyeuse Pentecôte. Eo mpitsangana eo tsika dia angataka amin'ny pasteur tantely mba handroso dia hivavaka hanomboka ny fotoanantsika dia hanomboka isika. Hivavaka tsika. Raha eo indray izany hafalianay tsy ny olona rehetra mahatratra an'izao Pentecôte izao fa izay kosa dia mba narovanao dia nahatratra an'izao ny fahasoavanao. Mankasitraka izay Andriamanitra satria ny andro Pentecôte dia tsy fahatsiarovana fety kristianina fa ny andro Pentecôte dia enao fanahy masina te hamangy anay vaovao indray, enao fanahy masina te hameno anay vaovao indray, ary enao fanahy masina te hanomboka tantara vaovao indray amin'ny fiainanay tsirairay avy na ara-panazana na ny ara-piainana. Sokafanay malalaka ho anao ary fanahy masinao fa andronao androany dia sokafanay malalaka ho anao izao fotoam-bavaka izao, sokafanay malalaka ho anao ny fiangonanao tsirairay avy, ary sokafanay malalaka ho anao izay rehetra momba anay mba tena ho fenonao androany, mba tena hiasanao anaovanao izay tianao atao. Dia raiso ny toeranao fanahy masinao misandrata ambonin'izao toerana izao, misandrata ambonin'ny fonay tsirairay avy, misandrata ambonin'ny fiainanay tsirairay avy, ary misandrata ambonin'izao fotoam-bavaka izao manomboka amin'ny segondra voalohany hatramin'ny segondra farany. Raiso ny toeranao fanahy masinao, tonga soa eto ianao, tonga soa ao anatinay ianao, ary tonga soa amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao. Mandro soa fanahy masinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ry havana, fa maninona no nirotsaka amin'ny fanamasina tamin'ny Pentecoste? Satria ao am-pon'Andriamanitra manokana anrotsaka fanamasina rehefa Pentecoste. Androany ao am-pon'Andriamanitra manokana anrotsaka amintsika ny fanamasina. Aveliko foana tsika tsy mankalaza Pentecoste fa miaina Pentecoste. Nahoana no narotsaka Andriamanitra amin'ny fanamasina tamin'ny Pentecoste? Satria planin'Andriamanitra manokana manrotsaka fanamasina Pentecoste. Androany koa tsika andray avy amin'Andriamanitra. Hoary arao tsika izao fotoana izao androany tena ho am-pon'Andriamanitra toy ny tamin'ny andro Pentecoste. Jerevy tsara fa ndray zavatra avy any an-danitra ianao androany. Tompo aoka sy ho indray ny fonay arotsay aminay ny fanay masina toy ny tamy Pentecosta. Tompo ao midinovay ny fiainanay.
Atsika miaraka zao vavaka zao tompoko fanahy masinao avetsika amin'ny fotsika rehetra fanahy masinao amin'izao andro pentecoste izao mba te ho feno anao indray aho mba te andray avy aminao indray aho fanahy masinao mila anao ny fiainako mila anao ny foko mila anao ny fanahiko fanahy masinao aza vela ho diso anjara ao androany mba te andray avy aminao te andray anao toy ny tamin'ny andro pentecoste saotra fanahy masinao tsika rehetra eny am-pitoana ira hoe fanahy masinao Menira mafimafy antsika rehetra eny am-pitoerana fanahy masinao fanahy masinao voito anao ny foko ao anaty fanahy mivavaka no iainantsika pentecoste androany raha sitraka ao ny pentecoste dia famangina Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny androany koa andray famangina avy amin'ny fanamasina zasy anao visitation divine fanahy masina mamangy atsika manokana fanahy masina mamangy ny fiainantsika androany ndao samba merimerina eo mba avantsikatsika amin'izao fotoana zao hoe fanahy masinao vangio indray aho fanahy masinao vangio indray aho fanahy aoka isy famangina ao androany eto fanahy masina amin'izao pentecoste zao ndao angataka ihany hoe Lazao ilay kun fanatrenao do yang suacia fanahy masino fanahy masino vangiundray zay avy mamenoana
zava-manendetsika rehetra samy hivavaka hoe fanay masonao androany pentecoste mba mila famanginao manokanao visite-nous encore par ta présence par ta puissance Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte zao vavaka zao fanay masonao mba mila ny famanginao manokana indray ao androany fanay masonao fantatro fa mbola tsy afa-po amiko ianao fa androany ndray fanay masonao vangio amin'ny famanginao aho vangio amin'ny famanginao ny fanahako vangio amin'ny famanginao fanay masina ny fiainam-panahiko fanay masinao vangio amin'ny famanginao ny fiainako rehetra amin'ity Pentecoste ity mba navelanao tonga amin'ny fotoana ohatry zao aho dia tsy te ho diso anjara aho fanay masinao fa mba milanao mila ny famanginao manokanao fanay masinao milanao aho milanao aho fanay masinao vangio indray aho fanay masinao Oka izy famangina avany an-danitra amin'izao segondra izao ilaiko ny fanatrehana ndo hira mahandroany zay mianakavy te andray rotsakorana avy aminao ny Pentecoste ary havana dia Andriamanitra mamangany tany ka mahamando azy reo mpianatra 20 tamin'izany fotoana zany reradreraka nandalo ny zavatra be dehibe zay nylalovany
zany na tonga an Jesosy aniraka ny fanahy androanko amelombelona antsika ny fanahy masina amelombelona ny fanahy na mbola matanjaka tsara na andreradreraka na frustre na zay matsapa mety confuse mety mitranga zany amin'ny mampino antsika fa androany androtsaka rotsakorana amin'ny fanahy masina androtsaka raha minorana amin'ny fanahy masina harutsai tumpo hameno anai lai urani fana harutsai tumpo hameno anai lai urani fana harutsai tumpo hameno anai lai urani fana Sameno vava che suja isika hoe fanay masino tondra indray lay ramnorana avy aminao ao fanay masino tondra indray lay rotsakorany fanay masina rotsakorany fanay masina rotsakorany fanay masina rotsakorany fanay masina
atsika fotsiny tanantsika to tobatobaka ety fanahy masina amin'izao fotoana zao ny fanatrenao iraraka aminay tsiraray avy tetezo zay tsiraray avy amin'izao fotoana zao tetezo ny tsiraray avy amin'izao seconde zao samy andray avy aminao andray avy aminao andray avy aminao Fais-nous sentir ta présence au Saint-Esprit. Fais-nous sentir que tu es là. Fais-nous sentir, Seigneur, ta gloire. La gloire de ta présence ici parmi nous. Car tu es là, au Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin de toi, de ta présence, Seigneur, de ta grandeur. Alléluia. Tu es là, Saint-Esprit. Voine babahati, Voine babahati chanila licham andena. Warindrinay ny fonay wampanginay akisaka vetivety ny fiaina andavanandro fa tonga ny fotoana anatrehanay ianao anatrehanao anay ihany koa amin'izao Pentecoste izao tonga izao ny ora tonga izao ny ora iaonako aminao kawarijiko avokoa varavarany fo tonga izay ny ola amangina aho tsy misy hafa tsy izaho sy anao
miaona Aminawa, the atmosphere lanisha. Tarinjaya, aitanawa, the atmosphere lanisha. Anutsaya, urabe mi vacha. Okay, zwaard, rangur, jamno, jafuna, Rafuna, birikwa pitsunka, awang atmosfera milam Bilang yauna, amina. Tenho na mão zeretere, Atmosfera lanisha. oh, Tarinjaya, aitanawa, am zo atmosfera lanzo, lanisha. anutsai, urabe mi vacha, Urabe mi vacha, etvina, atmosfera lanza, am zo secondi zo. Urabe mi vacha, Rafuna, birikwa pitsunka, awang atmosfera. A vez que eu falo, mila miona, minawa. Avela que desava maneira, aluni petraci, sai angata ci. Fiona non fana i masna manuka, aver meri non bava na we fana i masno. Teona no manuka, niam kumanton. Fana i masno, teona no manuka, niam kumanton. Atmosfera land, ze psim na faie no fana i mas. Ja no fana i mas. Wajan skenjava mane, skenuira mila miona no. Mila Yauna, aminawa,
tsika kosa eo mpitoeran'ireo amin'izao pentecoste izao zay mba etaetanao manokana tenenao androany fanahy masinao mangetaetanao manokana misy hira tsotra dia tsotra ity androany na nipirana ampitendry ara mety mbola tsisy mahay an'ilay izy fa mba hiaraka hianatra izany tsika ao anatin'ny fanahy masina Remplis-moi de toi Remplis-moi de toi Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Manifeste-toi et montre ta gloire. En ce jour béni, jour de victoire, fais-nous sentir
Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Manifeste-toi et montre ta gloire. En ce jour béni, jour de victoire, fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Tous ensemble, nous chantons, manifeste-toi, manifeste-toi et montre ta gloire. En ce jour béni, oh, en ce jour béni, jour de victoire, fais-nous sentir encore, fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Encore de tout notre cœur, manifeste-toi et montre ta gloire. En ce jour béni, en ce jour béni, jour de victoire, fais-nous sentir encore, fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par encore plus fort de tout notre cœur. Manifeste-toi et montre ta gloire. En ce jour béni, en ce jour béni, jour de victoire, fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Oh Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Comme tu nous as promis, Seigneur, remplis-moi de toi. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Manifeste-toi, oh, manifeste-toi et montre ta gloire. En ce jour béni, en ce jour béni, jour de victoire, oh, oh, fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta Alléluia, manifeste-toi. Alléluia, Saint-Esprit, manifeste-toi et montre ta gloire. En ce jour béni, jour de victoire, fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Ajan tsika zava-maneno, tsika eny am-toerana no hira androany hoe manifeste. Saint-Esprit, fais-nous sentir encore que tu es là. Fais-nous Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Oh, manifeste-toi, montre ta gloire, Seigneur. Alléluia. Oh,
Seigneur, de toucher la vie, le cœur de chacun de nous ici présents. Oh, oh, oh. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Ao anatin'izany fanatrehany fanahy masina izany anolorantsika fanatitra androany. Ny fanatitra dia zava-panahy havana. Ny fanatitra dia ohatran'ny hoe zavatra hita maso kanefa rehefa kasihan'Andriamanitra amin'ny heriny fanahy dia mivadika ho fanalahidy ara-panahy. Ny fanatitra tsy Andriamanitra mangataka vola amiko, fa ny fanatitra dia matériel kasihana spirituel dia mivadika surnaturel. Ny matériel rehefa kasihana spirituel dia mivadika ho surnaturel. Zany dikany fanatitra androany na anankiray mianako folo izay ometsika ho amin'ny tompo androany na voady na fisaorana manokana. Mino fa misy manokana misy tena natsapa zavatra manokana atao anatin'izany fotoana izany. Anataka amin'ny pasteur tanteritsika mba hivavaka ho an'ny fanatitra dia anao ny fanatitsika ao anaty izao fotoana izao. Raha eo ianao mialoha amin'ny zavatra rehetra. Tsy hoe manatona anao izay anatin'izao fanatitra izao. Fotoana ny fanatitra izay ara-panatiko. Satria ianao mialoha amin'ny zavatra rehetra dia tsy mangalaka aminay araka ny teny mpanomponao tempo. Fa ianao ilay teny mikasika manokana miara-bolanay, ny amin'ny hoavy miara-bolanay. Tsy Andriamanitra mahantra ianao fa anao ny tany sy izay rehetra eo aminy. Anao ny vola fotsy sy ny volamena, anao ny vola rehetra dia ianao mampisy ny vola eo am-pelantananay hatramin'ny centime maray. Mbola tavela eo am-pelantananay na any amin'ny banky na ao anatin'ny poketranay. Androany Andriamanitra apetraka eo am-pelantananao izao fotoana ny fanatitra izao. Tena ho fotoana manokana aloranay fanatitra tena hoe fanati-pisaorana, fanatitra asa fisoronana hoentinay eto anatrehanao. Fankasitrahana anao tsy ho ampina amin'ny vola rehetra eran'izao tontolo izao aza isaoranay anao, fa tolotra ianao izao fanatitra izao Andriamanitra, fampifamatoranay fiainanay rehetra. Satria hoy ny teninao Jesosy hoe izay misy ny harenareo dia any koa ny isy ny vonareo. Fampifamatoranay amin'ny mandrakizay anay aminao Andriamanitra loharan'ny zavatra rehetra, ka tsy ny ara-bola ihany ny voakasika izany, fa manomboka amin'ny ara-panahinay lafim-piainanay rehetra, ary no avinay manontolo mandrakizay anay dia ho voakasika izany fanatitra izany. Satria zava-panahy ataonao izany Andriamanitra, fanalahidy omenao anay izany ho amin'ny lafim-piainanay rehetra. Dia ho anao aneny voninahitra taio tompo izao fanatitra, izay fanatitra ao ataonao. Ary taio ihany koa mety misy olona tsy manana omena, fa ianao ilay Andriamanitra loharan'ny zavatra rehetra ane no anoloranay izay rehetra ho atao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Androsy ny diakona mitondra valopy izy ireny mariky ny fotsika tsy antery akory fampitiavana. Raha sitrakantsika dia mbola ho averintsika ny hira Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi.
ce jour béni, jour de victoire. Fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre nos pas. Couvre ton peuple par ta puissance. Manifeste-toi, manifeste-toi et montre ta gloire. En ce jour béni, jour de victoire, fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre nos pas, ta puissance. Remplis-moi de toi, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Ce jour béni, jour de victoire, fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre nos pas. Manifeste-toi, manifeste-toi et montre ta gloire. En ce jour béni, jour de victoire, fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Fais-nous sentir encore ta présence. Fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Encore une fois de tout notre cœur, fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Ataontsika mba hanolotra mifanatitra mba hiverina mpanajana pasteur Tately hivavaka no hoan'ny fanatitra satria ara-panahy fiainana. raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no noloranay an'izao fanatitra izao. Symbole ihany Andriamanitra fa tena hoe ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, fiainanay iray manontolo atolotra ianao miaraka amin'izao fanatitra izao satria ianao dia Andriamanitra ny fanatitra. Ianao ary na minolotra ny zanakao misy antony manokana fanatitra. Dia indreto raiso izao fanatitra izao Andriamanitra ho fanatitra ankasitrahana eo anoloanan'ny seza fiandriananao dia ho tonga anitra akasitrahana eo anoloanan'ny seza fiandriananao zany ahafaly ny fonao, ampifaly ianao ary rehefa faly ny fonao dia isikasika manokana amin'ny lafim-piainanay rehetra. Dia raiso izao Andriamanitra ho raiso koa izao fiangonana izao mba ho fanatitra ho anao Andriamanitra. Raiso ny fiainanay tsirairay avy ho fanatitra ho anao. Raiso no avinay tsirairay avy mba ho fanatitra ho anao. Anao mandrakizay izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia mba tahio izay rehetra tsy afaka nanolotra Andriamanitra ianao nanokatra lalana mba anokafanao lalana asa fitadiavam-bola izay rehetra anatiny zany hoe tady asa sy mitady vola zany tsy manana loharanom-bola dia apetraka eo am-pelantananao tanteraka
ianao no hiditra tsy hatra manokana amin'ny fiainan'izy ireny tsirairay avy mba ho olona mpanao fanatitra eo anatrehanao koa tsirairay avy dia ho anao any voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Fais-nous sentir encore, fais-nous Sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Fais-nous sentir encore, Fais-nous sentir encore ta présence. Saint-Esprit, couvre-nous par ta puissance. Sotranao zay Andriamanitra androany afaka andreny teninao. Ao anatin'ny teninao dia manasitrana ianao, manafaka ianao, mitahy ianao, mamafatorana ianao, manokatra varavaran'ny lanitra ianao, ary misy zavatra tsy maintsy mitranga avy any an-danitra ao anatin'izao fotoana izao. Zay zavatra mba afaka zaraiko amin'ny olona eto tsisy fahaizako na kely ary. Olona tsy nalala fivavahana zay na kely ary. Ka raha mba misy zavatra iainana ohatr'izao, tsisy ny inona avy amiko sady tsy ahy, fa sady ianao no avy aminao. Dia ho anao rery ny voninahitra, raiso anao rery ny voninahitra mandrakizay. Dia mitenena tompo fa miaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Amerina raba ho antsika rehetra tompoko amin'ny anaran'ny tompo. Androany dia andro Pentecoste, dia mba metraka fanontaniana vitsivitsika raha sitrakao. Nahoana moa tsika no mila fanamasina? Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi on a vraiment besoin du Saint-Esprit dans la vie? Pourquoi c'est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit? Nahoana Andriamanitra no tsy maintsy nandrotsaka ny fanahy masina? Apetrako aminao fanontaniana. Mety ilaina ve sa tsy maninona na tsy ilaina aza ny fanahy masina? Tena farak'izay ilaina. Nahoana izy nandrotsaka fanahy masina? Satria fantany fa tena ilaina indrindra amin'ny mampino atsika ny fanahy masina. Nahoana ny tsy maintsy mila fanahy masina ampino? Nahoana tsika ny tsy maintsy mila fanahy masina? Ary nahoana Andriamanitra ny mampirisika atsika hangataka fanahy masina? Dia naninona izy nanokana andro anankiray mihitsy antsoina hoe Pentecoste, nandrotsahana fanahy masina? Satria tiany teboka tokana ho raisitsika androany. Satria tsy possible mihitsy ny fiainana maha-kristianina raha tsy misy fanahy masina. Zay teny hoe tsy possible izay. Tsy possible amin'ny kristianina no miaina, tsy possible amin'ny mahampino ny miaina tsisy fanahy masina. Satria fantatsika fa reo rehetra nandray fanahy masina ireo hoe apôstôly, ry Petera nefa nandeha teny ambonin'ny rano hoe mofo dimy sazan-drano roa ny zaran'izany eo reo mpianatra hoe fa nga mbola tsy ampy. Fona aminao tsy ampy maha-pastera fa mila fanahy masina. Tsy ampy maha-apôstôly fa mila fanahy masina. Tsy ampy mandeha ny ambony ranomasina fa mila fanahy masina mitohy sy mifampitohy. Tsy mbola afa-po Jesosy nefa apôstôly reo, mpianatra reo nahita fahagagana. C'est impossible de vivre sans le Saint-Esprit. Tsy possible mihitsy tompoko. Raha tsorina dia zao ny fanahy masina no maha-possible amin'ny maha-kristianina atsika. Ka na mampino atsika ary nefa fanahy masina mampino atsika fa tsy hoe za mpiangony amareo dia pino e. Ny fanahy masina ho anatsika mampino atsika. Tsy hoe za pastera dia pino. Ny fanahy masina ho anatsika no mampino atsika. Ry havana averiko ihany tsy possible amin'ny fiainana raha tsisy fanahy masina. Ny fiangonana kristianina voalohany teto tany dia tsy possible raha tsy ny fanahy masina no nanomboka azy. Tsy possible io. Naninona tsy vola be nararak'Andriamanitra tamin'ny Pentecoste? Ainona tao sa tsy hainy? Tonga dia vola migony. Dia hoe andao nangana fiangonana fa manam-bola be. Tena ilaina ny vola. Rara mba maniry mba hisy raraka andray androany. Fa nagaga dia zao
tsy volany nararany tamin'ny andro pentecoste fa fanahy masina satria ny fanahy masina dia mavita zay tsy vitany vola tsy marina le hoe tsy misy tsy vitany vola tsy marina miara-mafantatry tsika malagasy rehetra fa tsy marina ny hoe tsy misy tsy vitany vola fa amin'ny tena marina tsy misy tsy vitany fanahy masina tsy possible tamin'ireo mpianatra ireo no nanangana amin'ny fiangonana kristianina voalohany raha tsy fanahy masina noho izany tsy possible amintsika ny itoy araka amin'Andriamanitra raha tsy eo ny fanahy masina ny fanahy masina no manohana atsika amin'ity fiarahana amin'ny tompo ity Salamo 4:4 dia Davida dia nangetaeta mihitsy hoe ianao ny mpanohana tsy hoe manohana fa mpanohana i Davida dia tsy nanana olana ara-bola ny fanatitra any Davida dia volamena amin'ny taonina mifanatitra fanahoan'i Davida fa i Davida kosa dia natsapa manao hoe aza isorona amiko ny fanahinao satria nahoana ny fanahy masina no mahapossible ny impossible dia aka ohatra amintsika fotsiny tsy fantatro ianao ahoana moa tompoko ny impossible olo loatra anay dia lasa ho pasteur ndraindray mbola tsy miverina ny saiko pasteur Tony satria izay ny ray tanàna teny Ambatomitsangana ahoana no mahapossible hoe olona mifona aminao olona tsinitsinina oatra anay zao mba ho lasa pasteur dia amin'izay hoe pasteur Jocelyn Ranzars vous êtes à Marina, oui. Quelques-uns d'entre nous me connaissent très bien qui j'étais, comment j'étais, où j'étais et qui je suis aujourd'hui. C'est seulement grâce au Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est impossible de se tenir ici cet après-midi si ce n'est le Saint-Esprit. Fanahy masina tompoko. Ahoana moa ianao mahapossible hoe reo 20 mianada mianaka reo ny olona nandahan Jesosy daholo fa naninony reo rehefa avy eo 20 mba antanio kely ny akaikinao firy kainy kristianina amin'izao vaninandro zao hoe amin'izao tsika miteny zao mba antanio ny akaikinao mba mio chiffre izy firy kainy isan'ny kristianina eto ambony tany hoe tsy mofo 5 azan-drano ro mivalan'izany a misy mafantatra hoe firy zao isan'ny kristianina eto tany 20 nanomboany fa firy izy amintsika miteny zao sasany vao mareo hoe milliard dia ariary ny ao an-tsaina farafakely ny kristianina eto tany amin'izao tsika miteny zao 2 milliards mahery be alaifisaratsy ahoana mahapossible an'izany olona 20 ao arinany 2 taona amina milliard manangany ianao société dia jereo izy afaka 2 taona lasa aty aorina raha mbola existe 20 lasa milliard iza mahapossible an'izany fanahy masina zany mahatonga atsika tsy possible amintsika miaina ka tsy ao ny fanahy masina ny fanahy masina ihany koa no mamey atsika hery ka tsy possible misy tompo asan'ny apôstôly toko voalohany 19 hoy Jesosy fa azo hery ianareo amin'ny latsahany izy tsy niteny hoe azo vola ianareo izy tsy niteny hoe azo fahombiazana be ianareo tsisy ratsy zany tsika raha mbola hivavaka amin'ny farany mba hotahina ny ara-bolanao fa izy tsy niteny hoe azo vola ianareo fa ozy izy manao hoe azo hery ianareo satria ny tena ilayntsika voalohany amin'ny fiarahana amin'ny tompo dia hery avy amin'ny fanahy masina dia zay tena ny ilayntsika no mena zay tena ny ilayntsika no nomeny dia fanahy masina fanahy masina fanahy masina Zakaria 4:1 zay fahintsika tsenjery dia hoy ny ten'Andriamanitra lazao amin'izay Zorobabela manao hoe tsy amikery tsy amfatanjahana fa inona ny dikan'izany impossible amin'ny maha-olombelona ny olombelona no famandrà no anaraka an'Andriamanitra fanahy Andriamanitra dia fanahy ary tsika olombelona ahoana ny afahantsika miaraka amin'Andriamanitra raha tsisy fanampin'ny fanahy tsy possible io na omenana daholo ary ny titre rehetra eto tany afaka omena daholo ny titre rehetra eto tany fa olombelona ihany ny olombelona dia tsy maintsy mila fanahy masina
zasy anao indrindra itsika mpino tsy maintsy mila tsy possible am'ty olombelo tsika ne mandeha kely ery dia tafitohana dia tapitapika eo dia tsy te hivavaka misy zavatra mitranga ohatrao dia sorena misy zavatra nadisy fanantenana dia nisy zavatra nitranga ny ampiasana dia iny dia efa kivikivy dia tsy te hiangona tsony zany tsy maintsy ilaina fanamasina ary tsy fanamasina tamin'ny pentecoste ihany fa fanamasina isan'andro mitohy sy mifampitohy farany tapitra sady ny toriteny satria ny zava-dehibe tsy nialavan'ny toriteny fa nateny ray voarainao azy raha alina ianao dia hanofo hoe manifeste ta gloire au Saint-Esprit jerevy tsara mihitsy ao anatin'ny alina ianao hiran'izay hiry zay raha alina ary ao anaty toromaso amin'ny alina renao dia isy fanamasina irotsaka aminao tsy possible miaraka amin'Andriamanitra amin'ny maha-olombelona tsy possible raha ny zavatra midonadona amintsika rehetrarehetra raha zavatra mitranga amintsika rehetrarehetra tsy ho tafatoetra zany tsika nefa dia possible hoe 20 menada lasa amina miliara azo antoka fa raha ngetahita fanamasina mitohy sy mifampitohy zasanao tsisy iverin-dalana ary tsisy okivy mandrakizay androany zao nizaniza maimaina kely rehetra ara-panahy mino afa velombelona ianao mialy eto averiko ihany hoe anofy an'izay irzay ianao raha alina eo ihany ny olana eo ihany ny ady eo ihany zavatra rehetra fa ozy ianao hoe fais nous sentir encore ta présence Saint-Esprit couvre-moi encore couvre-moi par ta puissance ry havana raha tsorona zany dia zao tsy possible ny fiainana raha tsisy fanamasina fa izao koa ny zavatra anankiray mbola fiaino zavatra possible be dehibe zany hitranga aminao sy hitranga amiko fa tsy maintsy mila fanahy masina mbola misy zavatra be dehibe tsy hitahisy possible misy situation mbola possible tsy takatry ny saina mais seulement grâce au Saint-Esprit avec le Saint-Esprit aza limitenao amin'ny zavatra iainanao androany raha mipitsonao hoe any anay efa mandeha ohatra tsy tompo aza ferana amin'ny taonanao fa ny zavatra possible dia zao rehefa mbola atsona amin'ny fanamasina 20 lasa amina tapitrisa tokony ho faty zany raha ohatra ka religion fa ny fanamasina no mitahiry ny zavatra rehetra raha sitraky tsika mba hiaraka hitsangantsika mbola feno zavatra possible be dehibe hitranga ao tokantranonareo menakavy mbola misy zavatra tsy takatry ny saina hitranga aminao sy ny asanao amin'ny fidiram-bolanao amin'ny fiainanao ray manontolo tena milanao tontolo mpiaina teneno androany tsy mahefa ny mininao tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao herinao reriany no mba mampatanjaka raha mandresy ao dia no tena milanao tontolo tena misy androany tontolo mpiaina mbola feno zavatra be dehibe tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao tao hiteny tsy vitako tompo fa ny herinao rery ihany fa tsy hoe miako sy ny herinao tsy ny herin mapastera fa ny herinao tena milanao tontolo mpiaina teneno androany tsy mahefa na inona na
apetrakatsika mifotsika amin'ny tanantsika dia averitsika izao vavaka izao fanahy masinao milanao ny fiainako ianao ilay Andriamanitra ray ianao ilay Andriamanitra zanaka miseho amin'ny endrika fanahy masina androany Jesosy eo eto ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina tsy afaka ho hitan'ny masonay ianao Jesosy fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ho ianao na aiza iangonandroa na telo amin'ny anarako dia ho foany aho androany Jesosy eo manaiky anao aho mandray anao aho mba ho tompon'ny fiainako ianao mba ho mpamonjy ny fiainako ianao mba mpanjaka ny fiainako ianao ho mpanavitra ny tenako manokana ianao ho Andriamanitra ny fiainako ianao mandrakizay fanahy masinao manomboka androany aza melana intsony aho miaiky sy manaiky aho fa tsy vitako rery ny fiainako tsy vita ny heriko ny fiainako fa milanao aho fanahy masina milanao aho fanahy masina ny lafim-piainako rehetra milanao aho tena milanao tontolo fiainako tsy mahefa ninon'aura teo ianao fa ny herinao regny no mba mampatanjaka raha mandresy aho dia no ianao tena milanao tontolo piaina tena ninon'aura teo ianao fa ny herinao regny no mba mampatanjaka raha mandresy aho dia no ianao ho averitsika ihany zao vavaka zao fanahy masinao ny zavatra rehetra dia hainao atao misaotra androany fa ny sokafanao fatakarako fa mbola tsy zao androany zao ny fiainako fa noho ianao amin'ny alalanao ary miaraka aminao dia mbola possible zavatra rehetra ho amin'ny fiainako ny hoaviko indrindra ny ara-panahiko misaotra fanahy masina fa possible amiko tsy mihemotra ntsony mandrakizay noho ny fanampianao noho ny herinao noho ny fanohananao misaotra fanahy masinao fa ianao no heriko ianao no tanjako tena milanao ny tontolo piainao tena milanao tontolo piainako tsy mahefa ninon'aura teo ianao fa ny herinao regny no mba mampatanjaka raha mandresy ianao dia no ianao tsy no ny heritsika na fahaizatsika tena milanao tontolo piaina tsy lafim-piainana anankiray fa tontolo piainanay tsy mahefa ninon'aura teo ianao fa ny herinao regny no mba mampatanjaka raha mandresy aho dia no ianao raha mandresy aho dia no ianao raha mandresy aho dia no ianao eo mpitsanganana eo tsika dia mbola
tena famarinana loatra zany tononkira-panahy zany tena mila anao tontolo-piainako ara-panahy ara-tokantrano asa fandrarana ho avy ny tanora toy amin'ny fiainantsika tontolo-piainantsika tena mila le Andriamanitra fanamasina Andriamanitra ny impossible raha sitrakantsika androany tompoko mba hivavaka manokantsika raha sitraka ao tontolo-piainantsika tena mila fanamasina mpanatanteraka zavatra impossible ho lasa possible androany amin'ity andro Pentecoste ity za mino fa tsika rehetrarehetra tsisy afaka hiatsara velatsy fa samba maniry mba tena samba tsapitsika hoe mila vavaka na amin'ny tontolo ny ara-bola no avy ny ara-bola ny destin financier misy zany tompoko misy anjara voatendrin'Andriamanitra fa soavana ara-bola fa mila vavaka tsika mangatahantsika mba hosokafantsika ny tanantsika anankiroa dia eo mpitsanganana eo antsika tsy manina raha tena hoe misy reraka afaka mipetraka ianao fa ao anatin'izao segondra ivavahantsika izao dia misy mpanompon'Andriamanitra maromaro be eto androany mangataka mama Germaine manokana mba handroso mba hivavaka ho an'ireo tanantsika ireo sy ny tontolo ny ara-bola antsika sokafantsika ny tanantsika eto raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a misaotranao zahay noho ny fahasoavanao nahatratraranay ny andro androany izay mbola hitenenanay iombonanay indray satria fantatray fa manatrika anay eto anao fanamasina angatahanay aminao ilay fanahy ny fitahiana satria ianao ny teny hoe ny fitahian'i Jehovah no mampanankarena ny maro fa tsy azo ny fisasaragna ampina koa tononiko reny tanagna misokatra reny mangetaetanao zay rehetra mitady anao araka ny teninao dia hitanao tokoa raha katsana reny fona re marina ka hitany fitahianao reny tanana mitsanga reny tompo ary tanana misokatra reny zay fa inoako sahady fa ny fitahianao zay mampanankarena ny maro hameno azy reny hameno ny ara-pananao ny tompo hameno ny ara-bolanao ny tompo hameno ny tontolo rehetrarehetra misy anao ny tompo na amin'ny arakasanao hotahina mihoatra anao ary na inona zay ngatahnao amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny tompo aminao raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako anareo dia ataoko izany tononiko fa ny herin'ny fanamasina zay ny raisinao androany hameno anao indray ny amin'ny ministera zay tantananao ihany koa ho voninahitra Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy amen eo mpitsangana iantsika mangataka pasteur Tony tsika mba hivavaka ho an'ny asa ho an'ny fandrarana ho an'ny hoavin'ny tanora mandroso pasteur hatramin'ny tokantrano dia hoentsika mbavaka raha eo mbola misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy zay amin'ity fotoanandroany ity ianao milaza hoe mangata dia homena anareo atsoya dia hovaliko anareo miantso anao zay amin'ity androany ity Andriamanitra ho an'ny reto falasana vavy reto ho an'ny fiaina tokantrano ho an'ny ara-bolany ho an'ny fifandraisana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo ianao fanamasina ianao le mahapossible ny impossible rehetra na inona tompo ao anatin'ny fony reto olona reto ianao no mantanteraka ny fanirian'ny fony amin'ny anaran'i Jesosy ao ka tsy hisy Andriamanitra na dia ray ary tsy ho tanteraka teny zay niraisiny teto aminao teto amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka tompo amen afaka mahazo toerantsika tompo koa anao fanatitra manokantsika zao amin'ity Pentecoste ity fanatitra mety tsy mahazatra anao fa fanatitra manokana hokasiany averiko ihany hokasiany herin'Andriamanitra zay hopela tanantsika raha tsy mananao mena ianao tsy maninona akory zany fa tsika kosa tena mino ny herin'Andriamanitra zay miasa za mino tompoko fa hisy zavatra impossible anomboka hitranga amin'ity herinandro ity na ho an'izay manana fiainana efa mety bena zay atonontonona zay sahirakilina na tena sahira hatraminay pastera tsika rehetrarehetra andray zavatra manokana avy any an-danitra androsony diakona
anome manokantsika amin'izao segondy zao tena fahafoizana manokana mihitsy hokasiany herin'andriamanitra tena mila anao tontolo mpiainako tena mila anao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonao raha tseo anao fa ny herinao reniany no mamampatanjaka ny herin'andriamanitra dia afaka mikasika na niara-panana mitokatrano lafiainantsika re teno iana tena mila anao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonao raha tseo ianao fa ny herinao reniany no mampatanjaka raha mandresy aho teno tena mila anao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonao kasiro tompoko fa ny herinao reniany no mampatanjaka amandresy aho teno iana tontolo fiainanay tontolo fiainanay tontolo fiainanay noninonao tseo ianao fa ny herinao reniany no mampatanjaka raha mandresy aho teno veritsika hatrano voalohany nira fanahy eo midiny ianao kafenao hitanteraka ao fanahy eo midiny ianao Fanaio mizinyanau Kafenui tanteraka rakofinherinao andetsioleraka Andetsioleraka fanahy Fanaio mizinyanau Kafenui tanteraka Rakufinherinau Andetsioleraka tena mila anao tontolo mpiainako nalafiniara-panana nalafiniara-piainana tena mila anao Mahefa ninonao raha etranao fa ny herinao reniany no mampatanjaka raha mandresy aho tena mila anao tena mila anao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonao Mahefa ninonao raha tseo ianao fa ny herinao reniany no mampatanjaka raha mandresy aho teno raha mandresy aho teno ianao teno ianao mandresy mandresy ianao teno misaotra fanahy masina misaotra fanahy masina halleluja amen aloha nidirantsika amin'ny tapany farany mba tia metraka fanontaniana kely atompoko hoe inona ny teboka anankiroa mba tadidinao tao anaty toriteny teo mba lazao amin'ilay akaikinao hoe azafady inona ny tadidin'ny dokotera
miomana hita zavatra be dia be tsy tokony ho possible hitranga aminao mihitsy fa ho hitranga amin'ny anaran'i Jesosy. Mino zany ve tsika? Ry havana malala, mialoha ny idirantsika amin'ny tapany farany androsony président fiangonana mba hitondra amintsika sy ny tompona andraikitra amin'ny filazana dia te mbola ho amafisiny eo ihany isaka lahady eto ny fotoanantsika amin'ny 3 ora tolakandro. Rampitso dia misy excursion ohatra amin'ny fanao isan-taona, tsy hitako le toerana fa nareo mahita azy dia ho azavaina dia anasana antsika rehetrarehetra. Raha misy etahitantsika dia hiara-iasa ao anatin'ny fiangonana satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka. 06 70 35 23 16 zay haiko tsy enjery zay. Saotra tompoko. Tain'Andriamanitra tsika rehetra tompoko, miarapa-tsika rehetra tratran'ny Pentecoste ary ny fanahy masina ne tsy tsahatra mino antsika rehetrarehetra ary andrehitra indray ny lafim-panahintsika rehetrarehetra satria amin'izao andron'ny Pentecoste zao dia nilatsaka ny fanahy masina ary tsy tsahatra intsony zany amin'ny fiainanao sy ny fiainatokantraminao. Ho tain'Andriamanitra tsika rehetrarehetra tsy janela ary tsy tazona satria misy ny tompona andraikitra koa voakasika hitondra ny filazanao antsika rehetrarehetra fa tiankasitraka tsika ray aman-dreny ara-panahy rehetrarehetra, tiankasitraka ny pasteur Jocelyn Anjarson ihany koa amin'izao fandalovana eto Paris zao ary tiankasitraka tsika rehetrarehetra, mankasitraka manokana mama Germaine fa soavana ho an'ny fiangonana miareo eto Paris tokony fandalovanao tombony ho anay pasteur Tony ihany koa tena hoe mankasitraka indrindra tompoko. Samboly tain'Andriamanitra tsika rehetra ministère hitondran'ny tompo antsika isaky ny alady eto ny fotoanantsika manasa tsika rehetrarehetra mitanjona dia ho any an-danitra fa tsy tanjona ny mamonjy hoe hitsanao MRE fa nitanjona zaso ianao tonga any an-danitra. Ho tain'Andriamanitra tsika rehetrarehetra omeko ny tompona ndraiky ny filazana tompoko izy no anomentsika ny andinidininy ny amin'ny fitsangatsangana zay ho any zay mazoto dia hiaraka aminay rahampitso alatsinainy. Misaotra tompoko. Dia mbola mamerina miarabantsika rehetra indray ry havana tonga tao anatin'izao fanatrehany fanahy masina zao tamin'ity andro anio ity. Misaotra ihany koa izy ireo izay nanaraka ny en direct dia manasa anareo ihany koa izay ho tonga mba hiaraka hivavaka aminay isaky ny alady araka ny tenen'ny pasteur teo eto fotoanantsika ny lahady manaraka amin'ny 3 ora 86 rue Colonel Fabien Cachon. Toy izao indray ry havana amin'ny programme an'Andriamanitra mba ho tanterahantsika miaraka amin'ity herinandro ity. Vavaka iombonantsika toy ny mahazatra amin'ity volana May ity. Kristianina manangana ny fanjakan'Andriamanitra, kristianina mpanangana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tsy hoadintsika ihany koa ry havana ny manao ilay vavaka ho an'ny fiangonana izay tena tondra soa ho an'ny fiangonantsika sy ny fiangonana rahavavy. Dia toy izao ny vaky teny iombonantsika amin'ity herinandro ity. Filazantsara ny Lioka toko voalohany ka hatramin'ny faha 12. Androany alahady ka hatramin'ny alatsinainy toko 2 avy mifampitohy, talata ka hatramin'ny asabotsy toko 2 avy mifampitohy. Isaky ny alina ny fiangonana dia manana intercession vavaka iombonana ny alatsinainy ka hatramin'ny azoma amin'ny 7 ora sasany alina ka hatramin'ny 10 ora alina. Raha maniry ianao mba hiaraka hivavaka aminay dia aza misalasala manantona ny président raha mba te-hiditra ao anatin'ilay lien Zoom amin'izany. Raha misy ihany koa fangataham-bavaka na mba misy zavatra tianao hoentina am-bavaka dia afaka manantona azy ihany koa ianao amin'izany. Isaky ny alarobitsika ry havana dia manana ny fifakidikanina iombonantsika amin'ny fiangonana MRE any Madagasikara. Alarobi tontolo andro dia manasa anao sy mampahery anao zay amin'ny fanatanterahana zany fa mahasoa anao sy ny fanahinao sy ny fiainanao rehetra zany. Tsy adinontsika ihany koa ny vavaka ho an'ny tanindrazantsika Madagasikara. Maka ilay sary tany kely sary tany tapaka dia amitrahan-tanana afaka maka 10 minitra ianao anatin'ny 24 heures dia mba hivavahanao ho an'ny tanindrazantsika. Dia manasa ianao ihany koa izay manana web radio MRE tsika afaka henonao toriteny sy rapana maro samihafa. Araka ny voalaza teo ihany koa dia misy ny fitsangatsanganantsika eny a Sergi base de loisir, Sergi Pontoise, Rapitso amin'ny 10 ora sasany manomboka 10 ora sasany fotoanantsika eny. Dia raha tsy diso dia parking P5 no andehanantsika dia manasa anao zay amin'izany ry havana. Dia toy izay ny programme antsika amin'ity herinandro ity. Dia mankasitraka anao sy mirary soa anao tompoko.
sotra indrindra tompoko androany a dia mba hivavaka manokantsika ho an'ny tahina anniversaire ny androany raitsika mitehaka averiko foana zao famarinana zao zay tsy afaka fafana mandrakizay izy mivady no tsy mitsahatra miteny aniko tamin'ny fotoana mbola tsisy fiangonana teto isaka ny tonga tia dia manipikely foana zareo manipikely foana zareo ny afarany atapa-kevitra zany hoe ny ainga avy tamin'izy mivady zany bitsika ny fanamasina nandresy lahatra sotra indrindra anareo mivady sotra indrindra tompoko izy reto moa zanakanabavika any dia rehefa mba manao vakansa aty zany dia ao moa dadafara mba na ahoana ny cellule ahoana resy lahatra ihany dadafara ny farany dia ndrehtsika fa tonga eto androany raro ny loatrasika toko mba hiaraka hitsangantsika mba hivavaka ho an'ny tahiny hery isika amin'ity anniversaire n'androany ty vavakatsika tompoko raha io dia sotranao manokana noho ny amin'izy mivady ray aman-dreny président ny fiangonana mankasitraka satria nisy olona mipitsianao dia nibitsika tamiko dia nomenao fandresen-dahatra dia ndreto zay menakavy mba afaka tafaraka ohatrao androany dia fatsiarovana ny anniversaire ny tahiny hery nampiasanao goavana be izy ahafana imenakavy reto tafaraka eto ko mivavaka ho azy aho hipetraka amin'ny aneny fanahinao masina fanahy masonao ampahery azy anangana azy anatanteraka zavatra impossible amin'ny maha-olombelona ianao fo possible ho ataonao aminy ho amin'izy menakavy ho amin'ny ankonana ho amin'ny fahasalamany ho amin'ny arabolana ho amin'ny planinao amin'ny hoaviny tahina manokana ny izy satria efa nifaritanao ny anarany ho tahina dia zay tahinao dia voata mandrakizay tsy marava azy mifanaratsy mandrakizay mametraka couverture spirituelle amin'ny izy fandrakofana ara-panahy ho tahina manokana izy dia mifahasoavanao sy ny fitahinao anaraka azy amin'ny androm-piainany amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra na hoe andray fitenenana kely izy ratsy mitomany makasitraka indrindra tompoko dia vavaka tena hoe cadeau tsara indrindra teny be mifoko dia tena hitomany tokoa ary dia mankasitraka anareo tonom-bavaka rehetra zay navotsitrareo dia mba ho ataona amin'Andriamanitra aminareo ihany koa an'izany oatra lavitra noho izay nitonononareo dia ho ataon'Andriamanitra aminareo ihany koa zany dia mankasitraka antsika tsirairay avy samy hotahin'Andriamanitra daholotsika tompoko sotra tompoko manarak'izay dia solotena ny fiangonana manolotra fanomezana ividianantsika gato rehefa veo tahina manokana tahina amen mangataka amin'ny pasteur tatetytsika mba hanonona vavaka alohany idirantsika ao anatin'ny fiderana farany vavaka hoe tsika anatrika fiainana raha eo indreto izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manantona anao eo anoloanany anjelinao rehetra eo anoloanany tontolo ara-panahy rehetra tondra zao fiangonanao zao na ny manatrika eto na ny any tokantrano any na ny mpiangona eto na ny mpiangona any amin'ny fiangonana izay nitondranao ny tsirairay avy mametraka ny tsirairay avy eo ampelantananao satria ilay tananao tsy hita maso izay namola volanay tsirairay manomboka mizoky indrindra hatramin'ny zaza kely indrindra dia ilay tananao tsy hita maso izay rehefa eo ampelantananao zahay dia tsy misy maharombaka ilay tananao tsy hita maso hitondra sy hivimbona ny tsirairay avy eny amin'ity herinandro ity sy amin'ny toy ny tantaram-piainany tsirairay rehetra mandra-piala ety an-tanana mandra-piavinao Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra izay rehetrarehetra manatrik'olana amin'ity herinandro ity ilay tananao tsy hita maso manao ny impossible ho possible dia ilay fanahinao ilay fanahy masina ny raisinay teto ary ny fanahy masonao izay mbola atsoinay isan'andro isan'ora isa-minitra isa-tsegondra ilay tananao tsy hita maso any
atateraka ny impossible ho possible zay rehetrarehetra manatrika olana tena hoe tsy tansaina hovahana intsony tsy ahitana olona mahazo tsony dia enao fanahy masina ny hiditra tsehatra manokana aneo ny mahandriamanitra ny impossible anao zay rehetrarehetra ao anatin'ny olana mitokantrano enao ilay andriamanitra tsy tamaso fanahy masina lay fanahiny tsy fanahiny fikorontanana fanahiny filaminana ny hiditra tsehatra mitokantrano zay rehetrarehetra olana momba ny tokantrano na arabolana fitaizanany ankizy na fifandraisan'ny mpivady na ny zay hoety manana eo amin'ny fiainana indrindra ny ara-panahy dia enao fanahy masina lay andriamanitra tanan'andriamanitra tsy tamaso ilay hiditra tsehatra amin'ny tokantrano ny tsirairay avy amin'izay olana lalovany tokantrano tsirairay avy ary ambonin'izany rehetra zany andriamanitra ny ara-panahy enao ilay fanahy masina tanan'andriamanitra afaka manangana afaka mampijoro afaka miazona ary afaka mampitombo ny ara-panahy anay tsirairay avy eny hiditra tsehatra manomboka amin'izao segondra zao amin'ity herinandro ity amin'ny toy ny tantaram-piainana rehetra hiazona ampitombo ampijoro ary ampaharitra anay hatramin'ny farany amin'ny fiarahana amin'andriamanitra ary ny amin'ny lafiny zay rehetrarehetra ho avy ny taranaka faramandimby enao ilay namola vola ny taranakay tsirairay avy eny tao akibonay tao akibon'ny reny tsirairay avy lay tananao tsy tamasona mola vola ny tsirairay avy eny hitany taranaka faramandimby hatramin'ny taranaka farandrindra zay hovadin'ireo taranakay tsirairay avy ireo ary ny ankohonana zay misy an'ireo zay vadiny taranakay sy zay hovadiny taranakay tsirairay avy dia mihoatra noizay rehetra nangatahanay enao ilay andriamanitra mahafantatra ny tsirairay avy eny amin'ity herinandro ity aneo fa andriamanitra velona ianao andriamanitra mahagaga ianao andriamanitra mahery ianao andriamanitra papahery ianao andriamanitra mpanangana ary andriamanitra mpanasitrana ianao ane andriamanitra aneo mahandriamanitra anao ary atateraka mihoatra lavitra noho izay everinay sy angatahanay amin'ity herinandro ity dia ho anao any amin'ny voninahitra ho voninahitra ao any amin'ny fiainany tsirairay avy ary ho anehoanao voninahitra ao ho rakofanao ny voninahitra ao satria andriamanitra ianao ho anao ny voninahitra andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. mbola sokafantsika ny tanantsika tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona aminao zay androany ary manonona ho anao zay nisy varavarana tsy possible hisokatra fa nomboka hisokatra amin'ny herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy nisy zavatra nandrasanao mahatonany maro amin'ny anaran'i Jesosy noho ny herin'ny fanahy masina misy intervention divine manokana anomboka amin'ny herinandro ity na ara-panahy io misy fahasoavana arabola reanay amin'izao segondra ao osokafan'andriamanitra 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 ary ho an'izay marany rehetra tonga eto sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao hatrany natira amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny fanahy masina sika rehetra na hoe sika rehetra na hoe mbala zao ny eo akaikinao tahina manokana ianao amin'ny anaran'i Jesosy jerevo ny tarehany dia hitako zao tarehanao zao misy le tare tahin'andriamanitra zao mihitsy aza misangititra amin'le tare zao mihitsy le tare tahin'andriamanitra amen dia mbala zao ny eo akaikinao mafanafana zany andro zany riavana malala hitondra fanatrehany fanahy masina mody ianao mafanafaranatyko ae tompony afony fanahinao tsisy apangatsika itsone ilay afo mitoetre mafanafane mafanafaranatyko Mafana
fiangataka fanamasina ianao raha alina dia rehefa mirava rehefa aveo tsika zany taninana le 2 chevaux fa hotahinany atsika rehetra mbala zao neo akaikinao hotahinany anao fantatra efa misy miketriketrika be amin'izany a zay efa manamboatra hotahin'andriamanitra tsika tompoka afaka miravintsika tahin'andriamanitra tsika mafandafananaty mahazo ny ravitsika zay rehetra mila vavaka manokana dia pasteur tately efa ao avaravarana ao hivavaka ao atsika ary raha misy zavatra fa mafanirina hoe mba te hiara hiasa na ohatra zany a dia afaka manatonao iaraka hitsangantsika tompoko anao hira farany hiderako anao mandra-piravatsika raha mbola tsy mody anao dia mbola eto antsika teran'andriamanitra ve toandroany afaka manao orakoraka mafo atompo izay le tsafonay teran'andriamanitra Bye.
zay ny fotoanantsika androany tompoko samita ilan'andriamanitra oka aloha vetivety tompoko amen samita ilan'andriamanitra tompoko